Ari aveko ilay mandeha mbola miady faritra mandeha ny teninao satria izay rehetra mandeha ny teninao dia tafavoaka amin'ny zavatra rehetra ary manasitrana amin'ny lafiny maro zany teninao zany. Tompo aho amin'ity maraina ity atsangano ray fanana izay reraka tahaka ny Ezekela izay niteny nahoana ianao no tanomboka ato anaty fa rehefa nandeha ny tenin'Andriamanitra izy dia niserina mijoro ato amin'ny tongotra anankiroa. Aoka izay teny izay mijoro ny fanahinao amin'ny tongotra ao anankiroa amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Antsika rehetra anao amen. Mafy amen anao any tompo afaka mahazo toerana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka mahazo toerana koa ny mpanao safampona tahiny tompo manokantsika. Asa menatra mahazo toerana ny mpanao safampona tahiny tompontsika rehetra. Amen. Alleluia. Ya. Makasitraka ny tompo lehibe tsika amin'ity maraina ity fa ity no maraina ny fahasoavana. Ya. Maraina itahin'Andriamanitra antsika sy anao tia. Maraina anandratan'Andriamanitra antsika sy anao ndray. Za mino fa misy olona tonga dia hivantanany ny teny tia androany amin'ny anaran'i Jesosy. No hevitra antsika androany aloha dia ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Zay moa zany no hevitsika androany. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ena kely fotsiny juste kely fotsiny ny volume fa tsy dia be akory. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Io avy eo iaravantsika rehetra. Io herin'ny tenin'Andriamanitra io manasitrana ny fo io io herin'ny tenin'Andriamanitra io taridalana mazava eo. Noho izany aza miala amin'io ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ety am-piandohana dia makasitraka ny tompo lehibe ary natseto koa ary mama dia makasitraka azy satria izy no ray aman-drentsika ara-panando mahita tanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka manokana koa mifahatongavan'ny tsiray avy ny any ambony ny aty ambany tena vavolombelona fa mangetahita marina ny fanahinao. Afaka nitsotsotra ngenao androany maraina niorona koa raha teo avy fanaraka misy ny toerandro mangatsitsika sy ny tsy fahafoizana fandrima fana nefa mbola io ianao io miaraka amin'ny kasibosy mazava tsara tena vonony ianao zany ho an'Andriamanitra. Amen. Tahiny tompo manokana ianao. Te akasitraka koa ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra atao niraka atao mahita tanana mafy zanaka manompo atsika vahoaka an'Andriamanitra. Amen. Dia makasitraka manokana koa ny papia tahina manokana ianao papia ary misaotra ny neny izay miaraka miazakazaka amintsika foana tahina Andriamanitra manokana. Amen. Amen. Ary tsy adintsika rehetrarehetra ao Facebook na avy any lavitra ianao na eto akaiky anandratra anao any Andriamanitra. Eno ity raha olona manana problème na fo ianao na manana problème na hoe ratram-po na manana na hoe tsy tianao aratra intsony ny fonao dia eno ity amin'ny anaran'i Jesosy. Minao fa maro ny olona voakasika zany teny zany. Raha nataony anina tamiko tsy adiniko mihitsy le zavatra amin'io fa tamin'ny andro ny Hitlera zao nefa efa tena hoe amin'ny andro ny velirano mbola malahelo ihany izy tena hoe magaga le olona magaga le olona. Ya ny herin'ny tenin'Andriamanitra androany miteza iaino tsara ny teny izay lazain'ny fanahy ny fiangonana fa anafaka anao Andriamanitra. Zao say vatana fanahy lay telo maolona dia samy manana feo avoakany daholo le zavatra reo ary feo mifanipaka daholo ny avoakan'izy telo ka raha tsy mareny feo an'Andriamanitra ianao amin'ny feon'izy telo reo dia ho lasa dalo anatin'ny olonao ianao sy amin'ity fiainana ity. Sainao zao mety hoe za plus 5, sainao zao mety miteny hoe kahoana ny tsy tafita za plus 5. Vatana nefany lay nofo mety tena mbola te higalabona be ambony fandrina nefa le orinasa miditra amin'ny 5 sasany maraina dia fa tsy fanaraka zay ny feon'ny vatanao sy ny feon'ny sainao ary mifanahinao hoe tsy andaniny mbola mila mivavaka vao hivoaka ny trano. Za hoe ny fanahy tsy hivavaka raha tsy hivoaka ny trano. Ny andro nefa tara ny ivoahana ny trano. Noho izany zany izy telo samy manana ny feoany. Tenenaka anao lasa dala raha tsy mahare feon'Andriamanitra anatin'izany feo zany. Zany zao ohatra kaiky fotsiny zany tena ohatra kely zany resako zany fa mbola azo hitarina lava be zany zavatra resako atsika zany. Ka raha tsy mahare feon'Andriamanitra ianao dia miparitaka sanatria zany paritaka lasa dala ao anatin'izay ino ty izy ty zay feo samihafa anankitelo zay fa ianao ne tsy hiparitaka. Ho avy ny fotoana tenenaka anao ho avy ny fotoana
tena resaka fanasitananao ratra ampo mihitsy ny resantsika fa tsy afaka hiresaka an'izay satria mavesana be zay sujet zay fa raha tsy azonao ty resaka androany ty dia tsisy dikany anao mianao le anankiray ohatrany hoe ahoana moa ny anaty foanao prise anankiray inony courant eo am'le prise lavaka anao kolokenao trano nefa tsy ho resantsika kory ny fomba natonavany jirama compteur jirama to anatin'ity trano ity atsaka hoe tana zay mahazo resaka toy izany zany raha hitroka zavaroana nefa tsy resantsika kory ny fomba natonavany tato dia rivotra no troanao tsisy ninona troanao zany eo am'le prise eo voalohany aloha ny feon'Andriamanitra ihany ny feon'Andriamanitra ihany ny tsy azon'ny devoly ravana ataovy hoe amen ino hoe tsy azon'ny devoly ravana zafady feon'Andriamanitra ihany ny tsy azon'ny devoly ravana na koa hoe sakanana amen amen ve feon'Andriamanitra zany egalina fisainan'Andriamanitra awa egalina iny zafady fisainan'Andriamanitra feon'Andriamanitra zany egalina herin'Andriamanitra feon'Andriamanitra zany egalina fahendren'Andriamanitra tsy araka pasitera zay anonanao azy mety daholo fahendren'Andriamanitra zany egalina taridaran'Andriamanitra fahendren'Andriamanitra zany egalina awa ina daholo izy teo saina hery feo fahendrena fiadanana taridarana zany atao hoe fisainan'Andriamanitra feon'Andriamanitra tenin'Andriamanitra izy daholo zany rehetrarehetra zany manao vamenina na azonao ty koesana ny feon'ny olona mbola azony devoly ampanginina mbola azony devoly ampanginina ny feon'ny olona fa ny feon'ny vola mbola azony devoly ravana ary mbola azony devoly ampanginina maro ny nanambola maro ny eritreritra nanao ny vola ho Andriamanina fa nampangininy Satana izy tatsy hoatsy nandeha izy 1 kilometre 2 kilometre mety navita 1000 kilometre izy ho izy Satana hoe fantatro ny feo manosika ny fiainanao dia nyherin'ny vola azoko sakanana zany ozy izy tsy devoly spécialiste akory ny rako izy izy fa devoly mbola vao miana mamindra dia fa mahasakana ny herin'ny vola eo fa vao mainka moa fa izy Satana persona ny jora eo tsy possible zay resak'izay dia mandeha Andriamanitra Jesosy dia mipropose ny Satana zavatra tebongeza be fanjakana fiandianana fanapahana ny vola sy ny arena ary ny voninahitra rehetra eto amin'izao tontolo zao fa il suffit de menkoaka Matthieu 4 ny resaka eto atsika be zay dia ozy izy Jesosy tsy feon'Andriamanitra zany feo avoakanao zany raha vao miankoaka aminao dia omenao an'izany voninahitra arena vola dia azonao sakanana raha andeha dia aoby fa azonao sakanana afaka 3 taona azonao sakanana afaka 5 taona satria tsy feon'Andriamanitra le izy io zany aza miditra mihitsy ianao na miliara na million na bokosy na manjakely na inona rehefa tsy feon'Andriamanitra raha tsy te haratra ianao nefa manao vamenina amin'ny anaran'i Jesosy manao vamenina amin'ny anaran'i Jesosy feon'ny tenenaka anao feon'ny diplôme azony devoly sakanana zany hoe feon'ny seza azony devoly sakanana zany hoe za malala ministre za malala député za malala président azony devoly ferana zany ary anao ngefa mipetraka teo amin'io seza io misy antsika rehefa miaraka amin'ny olona mipetraka amin'io seza io misy antsika efa tena nanana tonton mipetraka amin'io seza io dia jereo nefa fiara-miasa anareo aiza le fiara-miasa zao aiza le fiara sakanany devoly satria manino tsy feon'Andriamanitra misy olona ve vantana zany te zany atao anatin'ny tany mariany tsara ve anao mianarany Jesosy mariany tsara ve anao mianarany Jesosy fa raha feon'Andriamanitra ny arahinao tenenanao ka raha feon'Andriamanitra ny arahinao dia tsy ho azony devoly sakanana ianao fa zao ny feon'Andriamanitra tsy azonao alefa ny herinanao fa ny feon'Andriamanitra miaro lalana anao foana Baiboly dia nilaza ao amin'ny Isaia 45:1 zao ny lazainy Jehovah ozy izy ny amin'ny kirosy zay voahosany ona tsara ozy Isaia 45:1 zao ny lazainy Jehovah ny amin'ny kirosy dia zay voahosany i kirosy zany nataon'Andriamanitra ina zavady misorany 45 degré tsika zao androsy eo anoloanao anapatapaka ny vy anolokoro ny varavarana varahana andravona amin'ny kotona dia omeokanao izy izy ndray irena zay nafenina atao mangingina misy mahinona tsara ve misy mahinona tsara ve zavady ny atao hoe Andriamanitra mandroso eo anoloanao rehefa avy nilaza zavatra taminao izy Andriamanitra tsy mbola androso eo anoloantsika zany raha tsy efa avy nilaza zavatra tamintsika izy ary raha ohatra izy ka nilaza zavatra tamintsika dia ilay teny zay nentiny resaka tamintsika iny no ataovy meno lalana ny fiainanao ara-pahasalamana ara-bola ara-pitiavana ara-tsaina amin'ny lafiny rehetra ilay teny zay nilazainy anao iny ataoviny ny lohalananao fa tsy ny diplômanao zay tsisy maratsy azy tsy ny fahafantaranao olona tsisy maratsy azy tsy ny tsy fantako zay tsisy maratsy azy tsy ny seza
dia tsisy maratsy azy fa lay feo zay men'Andriamanitra anao no ataovy meno lalana anao dia atao faharoa am'izay diplôme ny voly bokosité tsy haiko tsony ny laza sy ny sisa sy ny voninahitra tsy manino reny raha mahazo larina fahazato fa aza ataonao larina faharoa tenin'Andriamanitra hitanao ny Andriamanitra hozy izy dia eo satana ny fanina manino tsara azafady eo satana ny fanina satria manino tsy azo sakanany ianao Andriamanitra teny izao ny lazainy Jehova amin'ny kirosy zay voahosiny izao ny lazainy Jehova amin'ny kirosy zay voahosiny za izy androso eo anoloanao tsy fantany eo aiza ianao amin'ny fotoana Andriamanitra no mitariky anao farany vola no mitariky anao dia fantatra tany eo aiza ianao raha fitiavana dispera no mitariky anao dia fantatra tany eo aiza ianao dia azo ny sakanany raha ny fahafantaran'olona no mitariky anao dia azo ny sakana satana azo ny satana sakanany hoe aisy ho any anany reny dia ho any anany satria hevitr'olona io resaka io azo ny sakanany fa raha Andriamanitra no mitariky anao dia mitazana sisa no azony atao ministera ny fitazanana hoe ministera ny fitazanana hitako amin'ity vola ty dia ianao pastera ty vola ty ka faragnyandro sisa za tsy maranana 30 seconde sisa fa na amin'ity volany ty anao vonina metraka ny tenin'Andriamanitra eo anoloanao fa tsy haniarinanao vonina metraka ny tenin'Andriamanitra alohan'ny hevitrao alohan'ny fisainanao alohan'ny fahaizanao dia za milaza aminao amin'ity volany ty ihany dia hitazana no asan'ny satana hitazana ho any asan'ny satana amin'ny anaran'i Jesosy asaovina akaikinao amin'io zavatra ataonao io eno io ataonao io mihitsy inona le meno lalananao eo so dia ny hevitrao so dia mifahaizanao so dia tsy fantako fa amin'io mihitsy hoe tandrema raha votsy Andriamanitra ny loha lalana eo hoe fitanana mahafantompo misy manzo zavatra resavy hoe zavady tsika rehetra reo anao Facebook atao hoe explique papa hoe na explique dadariza na explique pasteur tsika ao Facebook zany nareo kosa atao hoe explique papa explique papa hoe alléluia alléluia ny atao hoe Andriamanitra mino lalana atsika Andriamanitra mino lalana anao Isaia 45:1 dia Andriamanitra mitantana anao dikan'izany izao ny lazainy Jehova amin'ny kirosy zay vohosiny za androso eo anoloanao izay nitantana anao tamin'ny tanàna-kavanana hatramin'ny oviana ray no nisy olona anankiray nitantanana ka nisy sanikitika ao na mbola tsy nahita eny lozika zany resantsika eto lozika resantsika eto tsisy tena tsy misy Andriamanitra no mitantana anao zay nidikany hoe Andriamanitra mialohanao dia ozy izy anao nge vakitsika ny Isaia 45 amin'ny anaran'i Jesosy nareo Facebook avadio ny baibolinareo Isaia 45 zao ny lazainy Jehova amin'ny voahosiny dia kirosy izay tantanako tamin'ny tanako ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany amahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahadiny ny atao Andriamanitra mino lalana anao dia Andriamanitra mitantana anao zay ny atao Andriamanitra mino lalana anao ino moa atao Andriamanitra mino lalana anao lay tenina le hevitran'Andriamanitra na le sain'Andriamanitra na le nofo tamin'Andriamanitra na le fiovy tamin'Andriamanitra na le taridarana fitaletana voasainky no entinao miaro lalana ny fiainako sy ny fiainanao zay ny atao hoe Andriamanitra miaro lalana ny kirosy soloy amin'ny anaran'olo le kirosy alleluia zao ny lazainy Jehova ny amin'ny rija zay voahosiny Andriamanitra io mitantana anao ny atao Andriamanitra mino lalana anao dia ianao zay egala andresy firenena maro amin'ny alalanao Andriamanitra andresy firenena maro amin'ny alalanao ozy izy zay ampandreseko firenena maro izy tsisy ratram-po anatin'izany rehefa moa resaka ratra kely fa itao mila azonao ty base ty mila azonao ty base ty satria ny akamaroan'ny olona zay maratra ny fondy dia avy tamin'ny tsy fantakarany tenin'Andriamanitra avy tamin'ny ino zamaty tsy fantakarany tenin'Andriamanitra hafa ny marary foa fa hafa ny hoe manana ratram-po samy hafa reo dia vokany ny soratara ny tenin'Andriamanitra ianao mandresy firenena amin'ny alalany amen ny atao Andriamanitra mino lalana anao mivany fehikibon'ny mpanjaka eo anoloanao ino moa dia zany mivany fehikibon'ny mpanjaka
Andriamanitra verono mihaino lalana Mosesy raha ho any Egypte sa tsy Andriamanitra zaho izy arahidina aminao agny ialo lalana anao agny dia makanisy anao Pharaon mpanjaka ve le Pharaon sa andeva azafady manana fekibo sa tsy manana fekibo fikany hoe fekibo zany io ny hevitro mifatotra zay ny atao hoe fekibo azonareo zany sikiny famarinana ozy izy niny valahanareo fekibo zay i Pharaon zany manana ny famarinana ianao koa rehefa manana ny famarinanao dia tsy nafa ny tenin'Andriamanitra zay mino lalana anao ny famarinanao an'ny Pharaon raha voavotsitra reo dia maty antoko Egypte ny famarinanao an'ny Pharaon zay zany ny fekibon'ny Pharaon zay ny ty Egypte reto Hebreo reto no afahany fanjakako sy ny ampirako mitombo sy manjaka ary mandresy zay ny heviny zay ny heviny dia hoe tsy alefako ny olona tsy fantako Jehovah zay ny heviny mafidy be ny fekibon'ny Pharaon zay zany ny famarinana ho an'ny Pharaon zay atsaka ny tana zay mahazo resaka fa rehefa tonga kosa lay Jehovah mihaino lalana ny Mosesy hatrany fekibon'ny Pharaon va mandiana re misy mahazo resaka resavy hoe zaho zay mihaino lalana anao dia maro fekibon'ny mpanjaka zaho ahita amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity volany ity misy mpanjaka iova hevitra satria avelanao hihaino lalana anao tena Andriamanitra misy mpanjaka iova hevitra satria avelanao hihaino lalana sy abo anao ny tena Andriamanitra tonony ao promisy na anaran'le mpanjaka fa izay mihitsy ilay olona iova hevitra. Alleluia alleluia tonga dia tonga hoe Petra ne sasam-palomaso fantako zay tenenao zany. Alleluia fa zao aleo le hevitr'Andriamanitra ino lalana anao. Misy manko anonona Bertrand satria Bertrand zao nanova ny lalana amin'ny intisty nanova ny lalana amin'ny orinasa le fidirana amin'ny valo lasa amin'ny fito tsy zany hevitry Bertrand zany Baiboly dia milaza hoe maneke mipanapakanareo tsy azonao tonona zany ny anaran'ny Bertrand satria tenin'Andriamanitra efa niteny taminao fa maneke ny hevitra nasa ny hevitra ny antony anonanao Bertrand fa tsy ny hevitr'Andriamanitra io zany tsy mety le azo amin'ny Bertrand eo amin'izay fotoana zay fa raha ozy izy Bertrand roandro eo efa impito tara jerena nefa ny caméra sy ny rehetrarehetra mahita fa tsara tara zany ianao fa tonga fefakadiny alohan'ny fotoana dia azonao tonono ny Bertrand satria anao nanaja ny lalàn'Andriamanitra hoe maneke ny mpitondra anareo avalo izy izy ianao natsaka hoe mandeha tonga dia enetinao roana noho ny amin'ny fahatarana ono noho ny amin'ny endrikendrika afaka miantso tsara n'Andriamanitra ianao satria niano lalana anao navelanao ino lalana anao le hoe manekeny lehibe nareo navelanao ino lalana afaka tsonao misy Bertrand na impito na indrema vao miteny fisina hoe be efa mamangy azy Andriamanitra makana manaray anao misy zavatra azonao ve alleluia misy zavatra ve azonao zafady misy olona ve mitondra ny sainy teto amin'ny fitoerany ity ka mahiainao n'Andriamanitra andro amin'ny maraina anao vamenina mafy ianao ivao any fekibon'ny mpanjaka dia ozy izy mba hamoako varavarana eo alohany misy varavarana tsy mahazo mikatona raha tsy efa tafiditra ianao amin'ny anarany misy varavarana tsy mahazo mikatona raha tsy efa tafiditra ianao ary raha nakatona anao le varavarana dia midika fa tsy ombon'ny gabari fitahiny tompo anao dia nidino anao le izy fa aza malairo mitsaminapa averiko lay matoa misy varavarana ray tianao nidirana nefa Jehovah mihitsy ny nanakatona azo anao dia mazava be zany fa tsy ombon'ny gabari an'le fitahinao io dia aza mitonga migogogo eo anao amen efa teko amin'typilatsika ty paster Roselay dia mandeha nytoloteny fa mba handeha anao vakansy any Nosy Belleville lao izy rery tsy mitondra timoly tsy mitondra vaty tsy mitondra ninina tsy izy tena hoe akasaina rery fa nisy nandeha zay fizona vavombelo zay dia tonga atao dia efa pihena rehetrarehetra zany efa milama dia efa voanso efa enregistré ny entana sinisa sinsisa tako hoe tintan ny mpandeha makany mizotra Nosy be volMD tika le volMD lo tsy mandady po AMD Hermat zany le satsika zany dia antsoina mba hamonjy ny salasala amizao fa efa nainga ny roplanina dia nandeha namonjy tany le lahy satria efa voatomboka ambe efa voatomboka daolany rehetrarehetra afaka 5 minutes tintan antsona ny pasteur antsona ny monsieur Jocelyn Lanjara satria tsy misy pasteur anaty passeport fa monsieur ny Jocelyn Lanjara mba anantona ny varavarana numéro zao fa misy ilana azy
dia naverina indro samy mihitsy zany dia tonga tao azafady tompo fa mihoatra ny olona mpandeha amin'ny roplanina dia ahoana dia safidy ny eramady fa ianao no ajanona ozy izy zay ke tsy saly datanty tsy lista datanty azafady izy mo saly datanty zay ozy izy tsy lista datanty ary zara mbola roplanina io mbola bangabanga no nividy billet mbola nifidy place misy tamin'izay fotoana ka ahoana no za teo zany amanitra hoe mangina azafady tsy ombony gabarianao io fitahina io rehefa nisy varavarana ray midiny tompo anao tsy ombony gabarianao le io tenekinao aritako nidy le varavarana tany io le mipropose million tampo iny hitako nidy hoe ay nisy miliara misokatra nay banaina mianarana zay natonga nidy dia ozy izy eny ary ay zany bagage dia voaterina laina tany anaty sototany bagage efa mipetraka hitanao fa olona efa vonina andeha ay nisy tena nisy enjana tonga atao dia mba nanindro vola dia le mpanindro vola ray sy miteny ty asorina fa le eramady nohatran'ny dira mifanamasina dia iny nasorina dia natsony ndray le chauffeur allo zany ke tsy lasa fa miverina ndray dia miverina ingana ny chauffeur dia fa ahoana tena tsy haiko tena tsy haiko lefa sofi dia rana fa aloha tsika hira fa tsy hay zany tonga teo mbo manarina ozy izy nisy niantso ray aman-dreny aizy ianao fa niantso anao izy hatramin'ny alina tsy nentina azo anao za mity lalana ito mbo manara ohatrao ka zay ozy izy mipetraka ety ambody mita ohatraosotrao ay atao kaikety azy zany ozy izy fa tsy maninona ao fa lalovako nareo dia izy zany efa sorena be ny olona efa sorena mbola anao zozozo ndray ohatrany hitanao le mbola hoe manetrano olona ndray matongavo izy izy matongavo dia efa tonga tany amin'le trano ozy izy le mpivady ono izy le vady izy iny zolovavobena zay teta zafady ozy izy fa nisy vato namidinay dia tena nahazo tombony be tena mandeha any amin'ny 2 milliards zay ary zay ozy izy efa niantso anao dia satria tsy vavaka ao amin'le olona fa ny sinina farany ozy izy afantarina fa ianao no menalizy hoe raha mbola tsy mandray fantelo izy amin'le antso ataontsika fantelo iroa zany efa tsy niraisany iroa satria nandritry ny alina dia maraina izy mbola sahirina miady hevitra amin'ny anosy be mariana sany ianao dia nijerefa nisy apelana absensy le apelana absensy io le izy miresaka tamin'le vehivavy miteny ianao no mijanona dia ozy izy le vavy andramako fantelo ndray afaka 15 minutes ka raha mbola tsy mandray dia tsy anazy zany ty raha afaka 15 minutes ianao ka tsy natsona mazava azy fa tsisy réseau eny ambony eny dia ozy izy mba raisiko itompoko ho fitahin'Andriamanitra ao anay dia tsy hofirazy zay raisiko le izy ozy izy eny ambony fiarany nanisan'le izy dia ozy zay hitako any tsy lasa tany nosy be ozy izy alleluia alleluia hitanao Andriamanitra teneny akakinao saika naratra amin'ny tsisy antony hoe hitanao ny avin'le ratra-po ohatrohatr'ireny iny vehivavy iny tatitiko mihitsy iny iny nanajanona anay iny sao dia ho an'ny ministra ilana momba an'iny mihitsy maninona tsy rianina nataotao fa olona anao hitsotsotra spirituellement anay no saika sakana tsy mety mihitsy zany taditiko iny vakiko tsara mihitsy mibatsa honorina taditiko iny numéro 25 ao amin'ny eramady tonga dia kody telefona tenekinao aratra amin'ny tsisy dikany ary io no aran'ny ratra rehefa tsy renao ny feon'Andriamanitra izany lazanao fa honorina mandratra honorina iny arany tokony anaterinao 20 millions satria anao nahazo 200 ty aloha fa ratsy nony aminao ary raha misy tokony vola fa mbola io mijanona koa dia aza misalasala mihitsy tsy ho azony mihitsy zany raha anaterina an'iny izy sady tsy anjarany koa moa iny fa zany hoe mba anatery cadeau izy mety ho gagy izy nanaterinao 2 millions izy ohatra ty tamin'le fanajanonao anaty eo izy sao dia mba misy hevitra ambadika tsisy ambadika ka tsisy ambadika hitanao Andriamanitra asaona ekinao aleo ny ten'Andriamanitra nilo lalana anao afaka mbola manazava ve afaka mbola manazava ve ny atao hoe Andriamanitra milo lalana anao Isaia 45:1 dia Andriamanitra mandeha nolonao Andriamanitra mamamy fehikibo mpanjaka Andriamanitra manisy porte mivo zay tsy rindrina tsony eo anoloanao zay hitaterina ny hareny firenena ozy izy tsy fantako maro samihafa mahereza raha lasa ranabavy fa momba anao Andriamanitra mahereza momba anao Andriamanitra ary raha mamaky ianao amin'ny Isaia 45:1 zay ny lazainy
Misaya 45 to hoe ozy izy hoe androsy eo anoloanao andravona totoana anapatapaka ny divy zao varavaranvarana makatsy ny makary zay fa 45 to mbola zava-dehibe noho zay dia omeko anao ny rakitra zay nafelona atao amin'ny manginginy zay mananaiky an'le feonao dia ny rakitra vatso ny olona midin'le olona vatso zany ke ka afenin'Andriamanitra ny ambanin'ny tany tsy voatery anao no mitrandraka fa olona fa ianao le olona mahita dia anao ny amena tenenao izy nylazanao fa tsy maintsy manao ina izy carte professionnelle hoe mpangady miny ianao vo azo mahazo mivokan'izany ianao na tsy manana carte momba an'izany tairo kely meky anao tena izy hoe fa tsy hery tsara alleluia alohan'ny andingananao andingananao anao pa dia manontany aloha tena hoe manontany tena hoe alohan'ny anaovanao pa anokatra varotra anao an'izao efa nanontany an'Andriamanitra ve anao tsy voatery tamin'ny alana mpaminany fa ianao mivavaka efa nifady nanokana fotoana ve anao mba handrenesana feo na dia fotsiny ara hoe ataovy anaka tsy voatery ohatran'izany lefa mety anaty baiboly mety anatina zava-loatra zay fa tsy tamin'ny fomba taitaitra fotsiny ka alohan'ny anaovanao dingana ataovy azo antoka aloha hoe feoniza sa teniniza no arahinao melohanao anao an'ilay izy teniniza sa feoniza no enonao alohanao anao an'ilay izy feoniza sa teniniza zay ihany atao feoniza no arahinao teniniza no arahinao iza no melonananao satria hiafara amin'ny alahelo foana io vo tsy lay an'Andriamanitra no mitarika na inona resakao na conteneur no vokanao na mariage ataonao na voly fampizarana na tsy haiko ino hiafara amin'ny alahelo foana io raha vo tsy Andriamanitra no tarika marika 10:17-22 ska mo baibolinao mianaran'i Jesosy mino fa manaraka tsika amin'ny Facebook marika 10:17-22 amin'ny anaran'i Jesosy fakitsika ny tenin'Andriamanitra marika 10:17-22 ozy izy hoe ary no nivoaka nakeny an-dalana Jesosy eto anao mila mitandrina tsara amin'le ratram-po rehefa mivoaka nakeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe mpampianatra tsaro inona nataoko andongavany fiainana mandrakizay andovako tenekinao jereny nataony ankizy lahy ty hoe eo imason'ny olona tsy menatra niazakazaka nanetry tena nandohalika nanontanyny tompo inona nataoko andovako fiainana mandrakizay rehefa avy eo teneniko anao ny anaran'io ankizy lahy hoe révélation nahitako an'io fa teneniko anao ny anarany teneno révélation nahitako ny anarany hoe teneny hoe mionay ny anarany dada tena tianao revy ny anarany tsy manentanao zay tena tiandre ny anarany io ankizy lahy io ozy izy bisop zay révélé eo dia révéleko alleluia 18 ary aloha tsika tsy mainky amin'ny anarany tavavoaka atsika foana iny na mifidirana faharoa ary Jesosy taminy nahoana no ataonao hoe tsara tsy misy tsara fa tsy raha ihany dia Andriamanitra tsy hidirantsika lalina zay adihevitra efa fanetretena ny tenenany tompony io fantanao ny didy hoe efa nataoko zany etra mifahakely makatsy makary ataovy koa zay efa nataoko zany ary Jesosy 21 dia nijery azy sady tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra ray aloha ianao mandehana midio zay rehetra nananao ka omeo an'le manitra dia nanatahiry any an-danitra ianao ary avientigna azo fijaliana ka manaraha 22 miara-maky tsika sanao azy avao mba eo masina isa roa telo dia nanjombona ny endriny tamin'izany teny zany tena nao niditra ny ratram-po tenin'Andriamanitra nefa nio tsy hoe tenin'ny devolo ny indramin' Jesosy fa tenin'Andriamanitra na alahelo izy izy ka niala tamin'ny alahelo lehibe satria nananarena be tanao Andriamanitra 17 21 17 tsika teo
miazakazaka misy le lehilahy eny mason'ny olona sprinter ary vonetany zao tonga dia nandoaky tonga dia sady nandoaky izy eo amin'ny 10-17 izy eo itsika rehetra manao an'io koa isan'andro mba le misariky aloha za mandoaky tsika rehetra koa manao an'io isan'andro tsy tapaka tompo eo ambody fandrina eo na eo ambody ity fataka tompo inona tokony ataoko Jesosy io eo ana le marshe tompo ahoana ihany amin'ny asiana entany tomboka tsy afarany any Tritriva tompo ahoana Jesosy dia manome taridalana Andriamanitra ohatrany Jesosy ny teny zao atao ahoana ary dia niana amin'ny alahelo be tsangana ve izy nalahelo zany koa zao tsy vitako tsy pointsy na ray zay tena anao meo anao ny anaran'le olona sa ianao heniny anarana hoe henao zany hoe ka ianao le tena nangatana meo anao ny anaran'le olona io le olona io akaikinao io vavaka foana eo maso io lahy koa izy ny tonga miala tsy pointsy zany malakito adisy zany tsy pointsy zany mamelany elo zay nanao ratra anao tsy pointsy zany farariva mivavaka ray tompo tsy trano ny ratra koa izy ny tompo lefa nitelo koanao iny fanavodiny aiza dia miala ndray ary miala amin'ny ala elo lehibe tenekanao meokonao meo sa hotonoko mihitsy le anarana hoe sa mety aminao ozany hoe ianao dia efa mety hoe sa le anarana mihitsy tianao eny hoe dia valio izy valio izy ho ava azenao hoe ahoana efa mety ay sary valio zany tena efa mety fa tsy mila manona anarana ndray io ahevitra mivoakanao Andriamanitra tanao le Matthieu 10 io tantara be io aza manomentsiny le mpanan-karena io ianao fa tsika rehetra manan-karena hevitra daholo fa tsy ny hevitra Andriamanitra ataontsika mihinana mihitsy ery ambady ery nanatiny izy tsika rehetra manao an'io isan'andro ary samy manana ny antony ivavahany anazy zao ahoana ny idirako amin'ny fanjakany lanitra ny sasany ahoana ny atateraka amin'ny mariazy ny espaloma ny sasany ahoana ny avitako ny building ny sasany ahoana ny afahako tafidro anatin'ny orinasy io izy Andriamanitra raha vao miditra anao première salaire anao aiza miala amin'ny alahelo lehibe io izy satria voaroamboka tao zany izy Andriamanitra ay eny ary ndanary ay mahafantatra ny anina tonga dia tafiditra ao tsy mila taridalana kay dia ekena ary fa tafiditra anao fito volana anao voendrikendrika nangalatra nyty rehetrarehetra ty ary orena am'le izy samara tsy misy sady tsy miexiste ny lazena fanalainao fena daholo ny nifina koa tatao ampiasana noho ny amin'ny anina ary dia namoaka didy koa ny fitsarana hoe iana dia mpangalatra nifina koa dia zavatra tsy rariny misy ary maratra ianao ipitsara tsy manjary ianina manindro voly ohatra zao izy Andriamanitra hoe satria tsy niteniko ny aloha lalana anao fa zany famantaranao zany nampidranao tao dia lavinao am'izay le didiko toy izy Andriamanitra hoe ho hitatsika eo ary dia nalahelo izy misy olona nge tsy tonga saina mihitsy fa zao mpitsara zao foana ny diso so Gertrude zao foana ny diso nefa tsy niten'Andriamanitra ny aloha lalana azy raha vao tsy niten'Andriamanitra milo lalana anao mifaly nareo androany faly tsika androany fa tsika asianao samy malala fahalahelo tsika satria tsy tenin'Andriamanitra io tena izinao fanafodin'ny ratram-po zay le izy zilenina hoe alleloia batony tsara moa ny anaran'le olona nesa sady efa tsy anona Julienne ka nefa nge refa tena omeny tompo taridalana e ahoana tompo ny afahako mamita an'ilay trano ahoana tompo refa tena omeny tompo taridalana amin'le mahafampo zay any amin'le tena hoe misy fiafarana mandresy dia malahelo ndray izy ny sady miala Petera manko le sasa be tonga dia nitsaingo vakeo ambanimbany amin'le Matthieu 10 io tonga dia nitsaingo Petera apon zany fidirina ny lanitra reo tonga dia hanao présence aronao tompo
efa nafoy ny zavatra rehetra zany aminao ngaray zany tonga de fa tsy menatra mihitsy zany any inona mba azonay zany manoloana an'zao hitanay lesy papa teo eninay izy teo fa ngaray moa tsy matagna raha fa zay nafoy zay mbola tsy nitongavan'zany teny zany izy Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa tsy misy olona nafoy arena tanitrano tsy miresaka famivazantsika miresaka tenin'Andriamanitra ka no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy andova sarotoena am'izao fiainana zao ary fiainana mandrakizay ny fiainako avy tsy possible zany ozy izy tsy possible zany tanao Andriamanitra de jereo samy nanankarena zany Petera sy Lelasa samy nanana de ny anankiray nanao sa tsy nanao Petera le santsika nanao ary le anankiray nanao sa tsy nanao de jereo amin'ny fiafarany tantaran'izy mirana na mba karoy am'izay ny tantaran'le anankiray teneo karoy am'izay ny tantaran'le anankiray anaty baiboly io Matthieu 10:22 io nahitana azy farany io nahitana azy farany Matthieu 10:22 ton 23 fa tsy voatantara ntsony momba azy 24 efa manalavitra be ny resaka 25 fahatsiarovana sisa 27 tonga de efa nisony zany de ao anakoa 28 any ianao zay hitanao tonga de nampianak'olona amin'ny tany fanadinoana mihitsy le ranamany satria tsy ny tenin'Andriamanitra nilo lalana azy alleluia tahiny tompo ianao nanjombony izy sady nalahelo am-po orera tena anao mampanjombona ny olona ray tsy mielo lalana azy ny tenin'Andriamanitra misory sany ratram-po atao kaingakaingana sy ny alahelo be ary ny tare manjombona tsy Andriamanitra zay no mielo lalana tsy Andriamanitra zay no mitarika fa feo hafa feo ny saina feo ny diplôma feo ny nofo feo ny tsaikotsony raha ny amazana azy hoe feo ny radio kalizy dika ny kalizy moka ny mazana azy hoe adieko radio kalizy mitarika azy eo ina zao ny tena tokony hampalelo anteky izy laha ty tsy hitako mihitsy tsy hitako raha hoe lozika zany jerevana tsy hitako zay tokony hampalelo azy izy sady efa tsy namafy tsisy nahariara niana tam'le fananany tam'le nitakiny tompo nefa niarainy mbola malahelo raha oa izy ny tompo hoe ary de izy de tena nanome de nanormal izy raha nalahelo fa eto izy tsy nanome ozy zay miaraka amin'ny aminany izy tonga teo hoana tompony tokony atao de ozy ny tompo hoe mijerijeran'ny volany okaloha izay misy de mietiny le izy de le izy tsisy banga le vola tsisy nataony le teny nefa izy malahelo normal satria fanany resaka raha vao fanany teny taminao ka tsy ataovinao raha complet raha zavatra rehetra manodidina anao alahelo ny point eo ary tsy afaka eo point eo ny alahelo de andana zany jirevina no mahatonga anao malahelo tandrembe anakina an'izay amin'ny olona hafa eo ka le anina ke ohatry zao le zanako ange tena nientana ohatrany tandea maro aza manankina elo tsara amin'ny anaran'i Jesosy miarena zay nampalelo azy raha miala aminy tsy namidiny fa mbola teny aminy daholy fa le tenin'Andriamanitra tsy narahana mihitsy mahatonga anazy malahelo ary ny tena mampalelo azy de ity izy sady tsy te hiala amin'ny sitrapony azonao zany zay kanefa koa izy isakariva te hivavaka foana leo akaikinao io ianao aloha fa afaka isorako any tompo ary nytoloko any tompo misy nanareo efa afaka izy hoa fa leo akaikiny io netiko mamavaka sy antony ty toroteny ty androany isakariva ianao io nareo amin'ny Facebook aloha tsisy voakaziko zao nareo fa milamina daholy fa zay any zany ty mifanana ry ty de nareo mba te heno resakay tovy any miheno resakay alleluia alleluia hitantsika isanao Andriamanitra izy sady tsy te hiala amin'le sitrapony leo izy Andriamanitra ataovy ty zay zany sitrapony kanefa koa isakariva izy mivavaka foana ny sainy no mitarika azy zay vao mitenin'Andriamanitra raha mety aminy lay teny zay vao mitenin'Andriamanitra tanao toy amin'ny olona mipublie zavatra amin'ny Facebook mitovy tsisy valaka fampaherezana rezy zao hoe ozy anao bisopy daky ary ty mampahery ty sa izy azonao zany resana zany io le hoe mandohalika mba ho hitan'ny olona ary tsara ny publication ihany na inona nena voaka
fa izy reo zavatra publien'ireo mba asay voataony eny ray am'ireo tonga de malahelo io tsy vity lava ty nefa publiena fotsiny aloha teneko anao meko anao nay anaran'izay olo zay hoe mba tsy atonay zay hoe fa zareo mpanarako amin'ny Facebook nay zay hoe raha isray zany bola vony tatolonazy de vonay zao mpanao Facebook maniany tsara venao mahinao tsara venao hitanao Andriamanitra hitanao Andriamanitra hitanao Andriamanitra teneko anao ratra ampony afaran'izany ratra aza dino fa vao miteny Jesosy kanefa tsy nanaiky ilay zatovo ary niaraka tamin'izay tonga de nanomboka teo ilay alahelo de tsy haintsony zany fiafarany tany tsy haintsony je fiafarany tany inona na inona za mahita olona millionnaire milliardaire malahelo nefa izy de tsy manana raha za manana an'io tsy malahelo tsy mbola nanananao le izy ka tsy malahelo ianao fa izy le milliardaire anankiray zay raha niona taminay 3 mois lasy zay satroka raha izy raha za misy ny azo atakalo amin'ny saka ny toerako de le saka ny lasa olona de za ny lasa saka tena tranquille mihitsy sa meny tompo sakafo izy miaza voalavo meny tompo de efa tsy efa mijanona fa ity toerana misy azy zao izy tena mampijaly saina mampijaly fo mampijaly eritseritra nefa amin'io tena mindro an-trano ianao fofom-bola to za inona koa ny jaliana am'izao fa ity angamba tsy mahay mihena de izy ny tompo vacuum Matthieu 10 fa misy ny manakarena malahelo Alléluia. Ozy izy Jova rehefa atao anatin'ny tsy fatakarany enganeo ozy izy ka vao ozy naniaro naterahako raha mbola afaka miverina masa izy zany zany tsy pôzy enganeo izy ka tsy teraka zay iarany zao maty zanaka maty biby rehetrarehetra maty daholo mpanompo mitady saloza fotsiny sisany misy zay sisany mesy zany fijorona vavolombelona 10 raha be indrindra niazo fijorona vavolombelona 10 anatin'ny ray andro ary mijoro vavolombelona orera daholo ani mato Jova asa lehibe magaga zay nataony devoly androany teatanana daholo ny kaldiana hoe bokony Jova io vakina ary de lasa ny rameva 70 sy ny zao 10,000 ary ny omby 7,000 de mitehaka daholo zany ny kaldiana sy ny sabiana zay nandroba ny entany Jova midra ray mijoro vavolombelona faharoa nisy rivotra mahery avy any efitra zay narefa ny devoly mpandefa rivotra hitanao Andriamanitra vakio ny bokin'ny Jova vakio ny bokin'ny Jova hitanao Andriamanitra ianao ke mahay baiboly vakio ny bokin'ny Jova misy hery lehibe anankiroa eto tany reo ihany hery anankiroa ihany eto tany spirituel andesantsika eto ary reo samy avy amina royaume daholo na voeo kanako hoe samy avy amina fanjakana daholo reo hery lehibe anankiroa reo ao fanjakana mazava moa de fantanao tsara fa fitiavana zay ny hery lehibe indrindra fa ny fitiavana ny lehibe indrindra ozy izy ao io zany fitiavana io egalina fiainana io mamoaka fahendreny io sagesse ny avoakany io de ny hery lehibe faharoa de ao avy eo zay mivoaka avy eo amin'ny fanjakan'ny maizina io nay de fankalana fahafatesana adala ny fiafaran'izay resaka zay ny contraire ny fitiavana de fankalana zay ihany le izy ka rehefa ianao ny tarihan'Andriamanitra rehefa ny olona anankiray no tsy tarihan'Andriamanitra azafady rehefa tsika isanao ny tarihan'Andriamanitra ny fahafatesana no tsy mahitanao voalohany izy ny tsy mahitanao voalohany raha vao Andriamanitra no mitarika anao fa raha vao tsy Andriamanitra no mitarika atsika de fahafatesana ny tonga de rendez-vous na mbola miliara aza ny opôsy ny opokely ary ny banky fahafatesana ny tonga de mamonjy an'le rendez-vous voalohany aloha izy avelako igioka tsara tena iroborobo tsara de sakanako am'izay ty daty anankiray ty zay tsy azo hidivirana fa raha Andriamanitra mino lalana anao ohatra ny motikofony zany départ hoy izy Andriamanitra manana fiafarana feno fifaliana satria Andriamanitra natao loha lalana natao io Andriamanitra loha lalana misy tena Andriamanitra ray sovalinao satria farianao tamin'Andriamanitra fahafatesana ny tsy mahitanao voalohany ary io fahafatesana amin'ny lafiny rehetra amen so ia voalaza ny teny lohabolany ary voavakinao zany fa ifahafatesana sy faningananao izy ny teny hoe tsy aty aminay izy rehefa ny olona anankiray mandeha amin'ny fahendrena na koa hoe tenin'Andriamanitra no mitarika azy ifahafatesana sy fandinganana mihitsy zany no tsy mitovy lalana amin'le fahendrena zay alianao tsy hitanay izy tsy atao aminay zany
Mariana tsara ve anao. Ino natao hoe fahendrena? Tenin'Andriamanitra milo lalana anao, namafy taminao izy namora taminao. Ino milo lalana anao? Fahendrena zay. Dia hifahafatesana mihitsy manao déclaration officielle miaraka amin'ny mpisalorona samboady. Zao izy. Dia mianina fa tsy hitako ny nalehan'izany lehilahy zany na izany vehivavy zany, tsy hitako. Aloha gafinao izy le mpanao skidy anaterina zao dia anaova zao. Ka anaterinao mbola vositra anakifita tao ary mazava loha be mihitsy. Tsy hitany tiotinfo mamosavina zany satria tsy mitovy le lalany. Ozy izy le mpiskidy raha fahafantaran'olona ozy izy no antony nampisanatra azy, hitatsika ny lalana nampitehana azy. Mariana tsara ve anao? Raha fahalalana ministra sy député sy namana izy natonga anazy naomby, hitatsika ny anampitehana azy. Na mbola tena hoe folo avy any Egypte mihitsy ara miaro azy, mbola hitatsika ny anampitehana azy. Fa raha vo Andriamanitra izy melolana anazy, dia izy Janatry Jambra tanan'Andriamanitra miaraka amin'ireo farao fa aza miady amin'ireo ianao Janatry Jambra nefa ilay mpiskidy numéro 1 eo a Egypte. Satria feon'Andriamanitra ny naraha Mosesy. Dia Janatry Jambra teny tanan'Andriamanitra nefa miady amin'olo no farao fa aza miditra amin'io resaka io ianao. Le plus grand piscide du monde tamin'izany fotoana no niteny tsy hitatsika ny lalana milezana an'ireo satria ozy izy Mosesy rehefa tonga teo alohan'ny farao zao ny lazainy Jehova. Hitanao lazainy Jehova ny teneny voalohany fa tsy hoe tsika mralatsy mifankahita jamba kely nataony la hoantedy Egiptianina maty hoantedy eo antedy tsy hitanao ty tehany ty velesiko amin'ity nitapikanao zay ve nitenen'Andriamanitra tamin'ny Mosesy raha vao mahita ny farao hoe veleso amin'iny le tena hoe hoe tena nentiny fa rehefa tonga tary zay ninanany le tehany manamaka ny tanandray mivadika bibilava fa tsy le tehany. Tenin'Andriamanitra ndao tsika isanao hitsangana aloha misy dirana fidirana faharoa ndao tsika isanao hitanao Andriamanitra, hitanao Andriamanitra. Tena hoe hifahafatesana sy fandringanana hoe tsy tafaradalana amin'ny taridalana zany. Alleluia. Raha ohatra hifahafatesana sy fandringanana ka hiady amin'ny taridalan'Andriamanitra dia andeha hitady ianao dia ohatra hoe hitady any Marovoay any Italia izy hoe aizy eto Italia raha misy any Marovoay dia aloha izy hikary koa fa tsy hahita izy any miamoaka amin'ny GPS mivarony tena tsy lany aiky tsy aty zany, tsy aty zany. Hitanao Andriamanitra tena anao namaka aza hoe ny lalana tenin'Andriamanitra dia tsarovo hoe fa tsy misy fahafatesana sy ratram-po any amin'ny fiafarany. Fa ohatra ny moramora zany lalana sokafan'ny Satana iompy kely iompy kalangoro hoe iompy belasety iompy an'izao iompy an'ity iompy an'ry tonga dia mampanantena anao eo eo tonga dia promotion mifaly anao eo tsy azo sakanana fivalianao aloha eo fa hitan'ny Satana ny lalana makany amin'iny satria tao aminy nakanao an'iny toy izay alianany ihany iny sakanatsika. Hitanao an'iny tompo, hitanao an'iny tompo. Alleluia. Misy olona nanay sambatra miandro any manasa anao amin'ny fidirana faharoa ho antsika mpanaraka amin'ny Facebook arao satria manjary tsy feno ny fampianarana dia misambotsy faranatsika ilay izy dia amin'ny manaraka tsika dia niresaka ratram-po pure amin'izay fa eto aloha zany ilay viny ratram-po mihitsy mila fantarinao tsara hoe fananinona ny fahahoana. Maria tsara ve tsika isanao samy miara mivavaka amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy.